zavatra afa-tsy ianao hitondray le fiainanao tompao anatiko ao fa ny masinao mamiko indrindranao hitondray le fiainanao tompao anatiko ao fa ny masinao mamiko indrindranao fa ny masinao mamiko indrindranao fa ny masinao tsy foko indrindranao tsy foko indrindranao fa ny masinao tsy foko indrindranao fanaio ilaiko indrindranao ilaiko indrindranao fany masinao mamiko indrindranao Hallelujah 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 anao tompo misandraty anao misandraty anao fa ny masinao okofenanao ty toerany ty fa ny masino okofenanao ny tsirairay avy androany Hallelujah Hallelujah oh misandraty anao misandraty anao raisy mivoninahitra ho anao aoka tsisy olona omem-boninahitra eto Jesosy aoka tsisy ho hita ny tsirairay avy aoka tsisy homena tera aoka tsisy homena voninahitra Jesosy tsirairay avy afa tsy ianao rery ihany ianao ny tompony voninahitra Jesosy averinay ho anao zany Jesosy averinay ho anao ny voninahitra sy ny tera mandrakizay ianao rery ihany no mendrika an'izany Jesosy tsy mendrika an'izany zay fa ianao rery Jesosy mandrakizay misandrata Jesosy misandraty anao tompony herinao mihoatra izao rehetra izao Hallelujah ka ny famondramponao manerana ny tany tsisy azo arina ny herinao mihoatra zao rehetra zao Hallelujah Jesosy asandrato amin'ny Jesosy ny tananao ofaofao amin'ny Jesosy ny tananao lazao ny falebiaza rehetra Hallelujah ka ny famindramponao manerana ny tany Jesosy tsisy azo arina aminao tsy misy Jesosy tsisy azo arina amin'ny fahatsarana ny fahatsarana ary mandraky izay ary mandraky izay fiandriananao fiandriananao
Tsiarakorakoraka mafy an Jesosy ataovy mafy ny teakao andaontsika iorakoraka mafy an Jesosy. Alleluia. Raha misy vera, alleluia. Raha misy dera, raha misy laja, misy aja, raha misy hery, raha misy laza dia aoka ho an Jesosy reriany. Te hafa mafy aho an Jesosy. Alleluia. Tonga amin'ny fotoana mazo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoana indray tsika hanomezantsika voninahitra ho an Jesosy hanambarantsika fa ny fikasany devoly eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy ambininy zany fa ny planin'i Jesosy ihany tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Amen. Asaintsika ao anatin'izany taty Sylvia, taty Fara ary taty Felana. Asain'izy ireo androso ety aloha azafady tompoko. Taty Sylvia, ya. Nasain'ny directeurany nanao formation secourisme izy solo tena natao ampiasana voatendry zany izy dia nanao formation nandritra ny 2 andro. Vita le formation nataony dia nitendrena indray izy anofana ny tao ampiasana tao anatin'ny ora vitsy. Dia tao anatin'izay ho tantaraina amintsika anaty fotoana fohy ny niatrehany an'izay nampanova ny formation tao ampiasana zay. Iany tompoko. Lahatra ho an Jesosy no jirok'olombelona eto fa tamin'ny latsinainy sy talata zany lehibe anay niteny tamiko hoe ianao izy nitendry anao hianatra formation secourisme zany dia rehefa vita le izy dia mampanao formation ianao lakamisy. Dia tonga ny larobia ohatrany hoe nanao préparation be mihitsy zany hoe ahoana re Jesosy ny anapitako an'ity zavatra ity amin'ny atao ampiasana dia niary tory be dia tapitapaka teo tonga saina tapoko dia najanoko tanteraka le préparation nataoko dia naveriko ny enona daholo ny toro-ten'ny pasteur sy tena sy faraka izay azo ny enoko dia ny enoko daholo. Dia tapitapaka teo tonga dia nisy ohatran'ny fiadanana ohatran'ny fitsaharana be zany dia tonga ny fotoana omaly dia vita le formation dia ozy izy le directeur hoe fa ahoana ozy izy nanaovanao namoanao an'izany fa tena tsy nampozonay mihitsy hoe ianao matafavoaka mahay mampianatra zavatra ohatr'izany. Dia za hoe za koa raha mba gaga le izy tena tsapako hoe tsy zany nanao le izy fa Jesosy tena izy mihitsy nanao le tena tsapako. Dia tonga saina tapaka hoe aika moa Jesosy nafoy ny aino atsika le izy resaka secourisme dia tena tonga saina hoe izy kay namonjy asy anao nafoy ny aino dia tena izy mihitsy no nanao an'le izy fa tsy za voninahitra ho an Jesosy. Alleluia. Tiafa mafy ho an Jesosy irery any. Taty Fara mandroso tompoko. Alleluia. Afaka ya anjavatra antranga teo amin'ny fiainany mananjanaka izy dia rehefa en règle le zanany dia premier jour dia manao crise ary agressive. Dia nisy fotoana izy nitady fanampina tany amin'olona hikalmena an'le agressivité sy le tapage zany. Dia tamin'ny fotoana tsy amin'ny fanamasina izy hoe mila miatrika ianao, anjaranao io, zanakao io, mietrehanao. Dia nankatoa ianao sa tsy nankatoa? Nankatoa izy fa leo tantarainy mo fa lasa tsisy tantarainy intsony. Voninahitra an'Andriamanitra nijoroako vavolombelona. Tena izay tokoa lensieux zany ny zanako vavimatoa zany rehefa premier jour de règle dia tena misy ohatrany hoe misy asany devoly mihitsy dia tena manao crise be marary izy dia nefa matanjaka be
dia sady mamono izy manao zavatra tsy mety be zany e. Dia misy fotoana moa fianakaviana zany mahita dia hoe zao ny atao zao manorinoro hevitra eo, dia ohatrany hoe tantea zany nanaraka n'ilay torohevitra eo ny fianakaviana. Dia efa nisy fotoana mihitsy zay tena nitangoronina polisy sy ny miaramila be da be mihitsy tao an-trano amin'ilay zavatra taon'ny premier jour. Zay le teneniko zay marary izy nefa matanjaka sady mamono izy manimba zavatra mikikika dia tena nitangoronan'olona e. Dia farany dia niteny zany ny fianakaviana hoe amin'ny sisa rehefa fantatra hoe ho tonga i zavatra io dia miala ato fa manjary mampisy problème indray fa makanesany aminay. Dia ohatrany nanaraka an'izay dia nanaraka ny torohevitra. Misy fotoana amin'izay zany le mivavaka zany mivavaka foana dia mipitsy amin'ny fanamasina hoe zanakao io hatreo io dia niteny tamin'ny zandriny aho hoe satria na le zandriny koa zany tsy matanty na ny tena koa moa tsy dia matanty fa hoe zanakao izay izy dia miaritra eo ianao. Dia niteny tamin'ilay zandriny hoe rehefa tonga io fotoana io dia aleo za sy izy rery miaritra eto fa leo ianao koa zany ianao mandeha mamonjy any amin'ny fianakaviana dia ozy hoe ahoana ny amelako anao rery hovonony eto fa tsy maintsy miaraka eto tsika zany. Dia tonga amin'izay tena nanapa-kevitra amin'izay fa tonga ao an-tsaina amin'izay zany le hoe taloha zany le tenin'Andriamanitra hoe atao mpilivava fotsiny tsy dia niainany. Dia tonga tao an-tsaina amin'izay hoe apetrao amiko ny fanahinareo rehetra. Dia tena napetraka teo amin'i Jesosy dia tena mivavaka hoe Jesosy zanakao izay zanakao io zaza nomenao anahy io dia tena apetrako feno am-pelatananao momba azy ianao no mia azy dia ninona zavatra mitranga eo zany dia ao koa le tenin'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko na rehetra izay miasa fatotra sy mavesatra entana dia hoe ozy hoe enta mavesatra ho io zany fa apetrako eo am-pelatananao. Tsy natao mpilivava ntsony le izy fa tena niainana. Dia moatorinan'izay nitokana tao amin'izay zay telo mianaka tsy nandeha taizataiza ntsony nijanona tao dia mbola nanao ihany izy fa mba nalefadefaka. Dia taorinan'izay le nanapahana hevitra moa zay tena nijanona tena ohatrany tena hoe tsy ohatrany moa fa tena nasehon'i Jesosy hoe tena miasa rehefa tena hoe ametrahanao fanahinao tsy miankina amin'izaniza fa amin'ny rery zany dia tena hoe apetrao amin'i Jesosy ny fanahina rehetra aza miainao an'izay torohevitry ny olona sy ny anina any fa mangata amin'i Jesosy aloha. Dia tena hatramin'izao efatra tamin'ny marsa 2021 zany nitranga ny farany zany dia hatramin'izao tsy misy tsony fa voninahitra ho an'i Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amintsika matetika hoe Andriamanitra mitaky ny fiankinantsika tanteraka aminy 100 isan-jato. Aleloia. Fijorona vavolombelona farany taty felana ya voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako vavolombelona eto tamin'ny 2015 ny vadiko narary fa tamin'izany zay mbola tsy niaraka. Dia ny dokotera niteny taminazy hoe raha tsy miteraka amin'izao zany ianao dia tsy miteraka tsony raha tsy hoe mitady solution hafa resaka insémination artificielle. Zany efa ny 2017 vao nahazo confirmation tamin'i Jesosy hoe izy le izy. Dia zay vao nandeha nindroso tamin'ny mariage. Dia tamaha olombelona anahy nefa ohatrany hoe dia ahoana zany le tsy miteraka. Dia tao anatin'izay nefa natoky an'i Jesosy hoe rehefa Jesosy niteny hoe izy le izy dia izy ny miantoka hatramin'ny farany. Juin 2017 vita ny mariagenay dia nandeha nakany amin'ny pasteur zay dia nitantara anazy ny kanay. Dia nitsodrano anay pasteur tamin'izany hoe Andriamanitra fahavokarana ozy izy ny Andriamanitrantsika dia nametaranaka ny Abrahama Isaka dia afaka mametaranaka ho anareo koa. Dia niraisinay tamin'ny amen le izy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy tena hoe vetivety kely dia mipetraka le zaza voalohany. Dia aza mbola mitehaka aloha. Dia ozy izy ny vadiko tamin'izay hoe tena mahery ve le vavaky pasteur Rodolphe fa sa zany efa sitrana ozy izy. Moa taorianan'izay nefa ny afaka le zaza. Tena hoe
ny andro nandevenana ny rafozako a nanao fausse couche a tena hoe fahoriana be tsy nisy ohatr'izany dia nyresaka tamin'ny pasteur dia izy nampahery tamin'izay hoe mino ve felana ozy izy hoe le Jesosy nanome anareo any voalohany iny a mbola afaka manome dia ok mino ary nandeha ny fotoana nefa tena tsy mety mipetraka dia indraindray efa kivo hoe sao dia tokony handeha amin'ilay insémination artificielle amin'izay arany dia nampatsiahivo ny pasteur foana hoe Jesosy izy efa niteny hoe omena nareo dia omena 2018 amin'izay ohatrany efa tsy nanantena ntsony a dia ohatrany hoe efa kivy dia tany am-piasana ohatrany taitaitra hoe way efa tokony ho règle zany dia nefa mbola tsy tonga dia vetivety eo tonga dia nandeha tany amin'ny pharmacie dia nividy test voninahitra ho an'i Jesosy fa mipetraka io renantsoa dia afamafy ho an'i Jesosy dia teraka izy octobre 2018 dia nandeha 2019 dia tena hoe tsy nety nipetraka mihitsiny dia tena hoe kivy dia nisy fotoana somary nangatsiaka ara-panahy mihitsy koa moa dia tena hoe tsy nanana hery ny etrehana dia nisy fotoana ny antso anahy pasteur hoe za ozy izy narefeo tamin'i Jesosy hoe malahelo ozy izy fa lasa mangatsiaka felana dia malahelo mifanomponao a ozy izy dia tao anatin'izay inona moa ny ataonao fa tsy miverina amin'i Jesosy dia tena hoe niverina taminy dia nantany pasteur hoe firy moa zanaka taty zao ozy izy dia anankiray eo fa tsy mety mipetraka dia naveriny indray ilay izy hoe Jesosy efa niteny fa na ray na roa na firy ozy izy ilainareo dia ho atony dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tia ilay izy dia afamafy ho an'i Jesosy ny Andriamanitra Andriamanitra ambony siansa alleloia tsy lazain'ny dokotera fa izay tenen'i Jesosy marina eo amin'ny fiainanao dia afamafy ho an'i Jesosy alleloia dao tsika hitsangana resantsika ny teny a dia afamafy ho an'i Jesosy alleloia Alléluia. Alléluia. Manana mpanjaka ve tsika sa tsy manana mpanjaka e? Iza ny mpanjaka atsika? Andao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka sy tompontompo. Lay tokana sady mahatokony marina. Tsy misy mihitsy ny tahaka azy amin'izay Andriamanitra. Sady be famindrapony marina amin'ny teniny. Sambatra izay mahatoky sy miorina ao amin'ny fanekeny fa tsy ho raraka mandrakizay. Izay manam-pofinaina rehetra no fofantanana any amin'ny lanitra isotra Jesosy. Makasitraka anao zay Jesosy. Manome voninahitra anao zay mititaka ny hevitiana. Fotoana manokana androany iombonanay fo eto amin'ity toerana ity indray. Anandratana ny anaranao, isorana ianao. Zavatra rehetra izay reny ny sofinay dia entinay ijoro eo amin'ny toerana anankiray anambarahanay fa ianao ny mendrika eo dia raina mandrakizay. Tsisy mihitsy ny tahaka noho amin'izay Andriamanitra. Fa ny nofo rehetra sy ny manam-pofinaina samby akohaka eo anatreny seza fiandrianana anipy ny satroboninahiny eo an-tongotr'ilay tokana sady tompony mpanefa izany Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Manaiky ianao zay tompo a, matoky ianao zay tompo, manantena anao zay ho anao ny fakasitrana mandrakizay. Sotra tompo. Halleluja. Halleluja. Fahasoavanao tompony iainako, io no izao ai, tsy no ereo asa vitako fa no izanao soa. Nantshoinao ao mba hitrenanao mianaranao, tentonanao ampasina no ny fahasoavana. Aleluia.
ao amin'ny salamo fa 5:3 ka 5:4 ao raintsika ny teny a aorian'ny tenyntsika vao hipetraka nataon'ny davida ozy izy hoe jehova mamali zay mananady amiko miadia amin'izay mamely ahy raiso ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe ka mitsangana hamonjy ahy raiso ny lefona ka sakano zay manenjika ahy lazao amin'ny fanahiko hoe famonjenanao ah aoko menatra sy o afabaraka zay mitady ny aiko aoky ambo sy angay azy misaina nisy ratsy ahy aoko tahaka ny akofy eo an'lohany rivotra izy ary aoka ny anjeliny jehova androaka azy aoko maizina sy malama ny lalany ary aoka ny anjeliny jehova nyenjika azy mpitsara toko 5 ny 9 amin'ny anaran'i jesosy avy tany an-danitra ny nisy ady mikitana tamin'ny nalehany niady tamin'ny sisera masina ny tenin'ny tompo amen mahazo toerantsika makasitraka an' jesosy tsika ny amin'ny teniny androany a izay anazavana amintsika ny fidiran'ny fanotronan'Andriamanitra eo amin'ny sehampiainantsika iray manontolo ny fanahintsika ny aintsika ny tenatsika dia azo ny fanotronan'Andriamanitra tao tsara miditra tsehatra sy miasa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy zay tonga manatrika eto amen soranan' jesosy fa no ny fatokiny dia azoko antoka fa hanotrona antsika mianakavindray izy sady zany tsara Andriamanitra amen raha mandinitsika no itenin'ny davida mpanao salamo io ao amin'ny salamo 5:3 ka 5:4 dia ohatrany hoe maniraka an'Andriamanitra zany izy tsy hoe maniraka an'Andriamanitra izy fa manambara fanotronana ny teny eto maneho fanotronana ny teny eto Andriamanitra no hanotrona tsy davida lay ampiasainy fa lay Andriamanitra niasa misolo toerana ny davida etretony hoe ohatrany hoe maramila anankiray zany Andriamanitra afaka andray lefona amely ny fahavalonao ozy izy hoe mamali zay mananady amiko miadia am'izay mamely ahy raiso ny apinga raiso Andriamanitra ny olazay raiso ny apinga kely sy ny apinga lehibe ka mitsangana hamonjy ahy raiso ny lefona ka sakano zay manenjika lazao amin'ny fanahiko hoe famonjenanao ahy tanareo Andriamanitra zany sady mampahery ny fanahintsika no afaka andray lefona mely ny fahavalontsika io salamo a dia maneho amintsika ny fanotronan'Andriamanitra mamonjy atsika ho afaka amin'ireo karazam-pampahoriana rehetra ataon'ny fahavalo amin'ny fiainantsika ny ota ny aretina ny fahantrana ny fandravana ataon'ny satana ireo karazana fampahoriana maro samihafa mahita androany ariva fa andray lefon'Andriamanitra anakana an'izay tontolo rehetra mitady hanongotra ny fahasambaranao sy ny fiadananao ka mitady ampisaraka anao aminy ozy isy ny salamo fa 7:120 andefa ny teny koa entsika ngamba amin'ny fijorona vavolombelona taty felana teo ozy isy hoe miteny tamin'ny Andriamanitra zao nolazain'i Jesosy rehefa Jesosy no miteny dia tsy azo ny fahavalo sakanana sy ny mpitsabo sakanana ny fahamarinany teny tsy ho tanteraka ny fiainan'ny olona zay mandray azy androny ariva tiako ianao andray ny teny tsy toy ny avy amin'ny olona fa toy ny teny avy amin'Andriamanitra amen tsy zavatra oza raika eto tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra ary inoko fa ty takariva profetika ity takariva profetika androany amadika ny teny ho tonga faminaniana hanokatra ny fonao a andraisanao lay valiny amin'izay sakana amin'izay tontolo rehetra atom-panahitra ianao ary inoko amin'ity takariva ity fa amin'ny alalan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zay miasa ao amin'ny teny raiso ny fonao ka ekenao a anotrona anao Andriamanitra ary iseho amin'ny fiainanao ny voninahiny ataovy amen moa an'Andriamanitra alleloia mino andro any ariva ao anaty vavaka sy ny fanahy vavaka fa hiditra tsehatra hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra aniraka ny anjelina izy hamonjy anao andro any ariva hiasa mivantana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanirahana anjely hikasika eo no eo ny fiainan'ny olona tsara avy zay tonga eto ka manokatra ny fony firy aloha mino fa afaka ataon'Andriamanitra zany mitiafa mafy be ho an'ny tompo alleloia za zao mahita olona androany tonga eto miaraka amin'ny gady sy zioga mamatotra azy inona le izy zioga mpahotana mety be ampopo be mihitsy ianao tsy resinao mihitsy zay mety misy karazana nofo mamatotra tsy tena libre ianao zany hoe tsy tena misy fifaliana leo vrai tena atao hoe fifaliana avy any ambony tsy tena iainanao
misy karazana fahazaran-dratsy mamato tsy raisinao mihitsy le izy tonga ny tena mandona manohatra ianao fa tsy raisinao le izy satria mbana be le izy androany anivak'Andriamanitra zay tontolo rehetra tsy namboleny ara-toetra ka tsy mampahazo aina ny fanotron'Andriamanitra ao anatinao ro karazanota sy avinavopo mety mahatonga an'Andriamanitra mijoro manohatra anao rava ny fanondrenany devoly androany tsisy azona ny fandrotsonao tsy ho tanteraka amin'ny fanompona ao an'Andriamanitra tononoko zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta somary etiaka ao an'ny tompo hoe halleloia tadiova ny profesia tsara indrindra tsy hoe anakarena be anao nefa itoky amin'le arena amily lalina amin'ny fifatoanao raha volany ampangalatra anao dia mamoana ny tomponao raha rena tsy marina ny ampijoro anao dia mbola tsy nanomboka akory ny araka tamin'Andriamanitra anao tadiofa Andriamanitra afaka manome anao ny tena arena amin'ny fananano toepo tia mizara sy mihevitra ny hafa rehefa nananao zany toepo zany tena ao anatinao dia mananantoka Andriamanitra ny anivaka ampiasanao fantsony ompela-tanany amin'ny dingana tsy azo ny sainao oetreretina fa mifahafenonana isehony ao anatin'izany atsangany hoe tanany olona zay mino fa afaka noton'Andriamanitra ao amin'ny fiainana zany aza hidiny reny tanany reny fa mitiafa mafy ao an'Andriamanitra alleloia ny mpitsara toko fa 5:20 ny baiboly dia milaza hitantsika teo hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misy ady tany an-danitra nisy nahoany tany an-danitra nisy ady avy tany an-danitra nisy ady avy tany an-danitra mihitsy le nisy ady ary nikitana tamin'ny alehany niady tamin'ny Sisera eto teteny Andriamanitra mitsika fa Andriamanitra dia afaka miasa miditra tsehatra amin'ny adintsika eo amin'le fomba natoraly afaka miditra tsehatra ihany koa izy maneho ny fomba surnaturaly mandriamanitra azy matetika rehefa tsy misy lalana eo amin'ny fomba natoraly dia eo Andriamanitra ny mihetsika ny fomba surnaturel hitanareo Andriamanitra zany tsy azo ny limitinao sakanana tsy afaka aneo ny sandrany amin'ny karazana fanovampiainana tsy takatry ny saina anovana zavatra eo amin'ny fiainanao amin'ny mahazanany ianao fa ahoana ny fomba ahafahako miombona amin'Andriamanitra isitrahako an'izay endrika ara-piombonana manetsika azy amin'ny dingana surnaturel zay eo amin'ny fiainako misy zavatra be deabe indray manahira-tsainantsika misaintsika hoe anetsika finoana hiditra ao amin'ny teny andray an'le teny mba hampiasa an'le teny ho tonga vokatra eo amin'ny fiainantsika zay zao lay endrika fampiasana ny teny ampinoana mety afaka ny ho vokatra surnaturel zay fa amin'ny voix naturel zany hoe raisinao le teny dia mino ianao dia miseho le vokatra zay le sekoly ny ositra ampiasan'Andriamanitra atsika rehefa ny ositra dia fanamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ro teny namelona nao ao anaty ka nazakanao anao zavatra mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra taminao ohatra mandre teny anankiray ianao hoe possible ny hositrana sy ahiratra ny masony jamba anankiray amin'ny alalan'ny fanananao finoana ametra tanana ny masony dia ho afaka izy zany hoe nisy hiraka tao amin'ny teny nampijoranao dia ametra tanana tena renao mihitsy hoe vao mipetraka eo ny tanako dia hiratra ny masony jamba dia marin'Andriamanitra zany zay zao le hoe voix naturel ohatrany hoe lalana ohatrany hoe naturel nefa miteraka vokatra supernaturel fa eto le zavatra tian'Andriamanitra lazaina dia zao lay Andriamanitra manivaka miala eo amin'le lalana naturel amin'ny fampiasana ny finoanao fa izy miditra tsehatra milazain'ny Davida hoe raha tokony ianao ny andray lefina dia izy ny andray lefina zany hoe Andriamanitra manotrona anao teteny amintsika fa ny naturel sy ny surnaturel dia samy mpanompo manaiky ny fahefan'Andriamanitra avokoa samy mpanompo manaiky ny fahefan'Andriamanitra avokoa io miankina amin'izay tian'Andriamanitra ampiasaina ampandresy sy ampahomby anao fotsiny fa rehefa tafiditra sy misokatra ny ao anatinao misitraka amin'ny fanotronan'Andriamanitra satria nomena fahatakarana manokana ny amin'izany ianao nomena fanambarana manokana ny amin'izany ianao dia afaky ny joro Andriamanitra ny eo ny tenany amin'ireo dingana anankiroa ireo eo amin'ny fiainanao mazanak'Andriamanitra anao hitanareo misy ny atao hoe méthode conventionnelle sy ny non conventionnelle zavatra anankiroa ireo na ohatra ka miresaka momba ny ady tsika miresaka momba ny guerre zao tsika ohatra hoe
hoe ny adiny Russie sy Ukraine zao fa manina zao tontolo zao no matahotra hiditra ao anatin'le izy satria raha vao miditra ny OTAN ohatra dia lasa guerre mondiale le izy tonga dia anetsika ny hery sy ny fahefan'ny rehetra ny Rosiana anapoaka an'izao tontolo zao satria maika aneo ny heriny izy amin'izay maha izy azy ohatra dia matahotra tontolo zao dia mitady izay fomba andaminana an'le izy anamorana an'le ady fa matetika na tamin'ireny hoe deuxième guerre mondiale reny ohatra raha mamaky ny tantara ianao dia zao hoe misy ao anatin'ireny ady reny a dia misy ny atao hoe fitaovam-piadiana ifanarahana ohatra hoe tsika tsy mahazo mampiasa arme nucléaire ohatra fa tena mandringana sy mety ary navoaka mihitsy moa zany tamin'ny ane tsy fantatro tsy tadidiko hoe tsy azo ataony mampiasa an'izany fitaovana mahery vaiky zany a manimba olona na mety hoe manimba ny tontolo iaina sy manimba fa zao amin'ny ady voalohany mampiasa lance roquette kalachnikov tsy fantatra hoe inona daholo le fusile sy ny karazany a zay mbola mety hoe tsotsotra azo ampiasaina zay tena miteraka dégâts be eto ambonin'ny tany fa rehefa manomboka tsy voafely izy fa manomboka misetrasetra ny adversaire dia manomboka tafiditra ny amin'ny arme conventionnel amin'izay ny firenena anankiray satria tianeo ny heriny sy ny fahombiazana izy ary za teteny aminao fa ohatr'izay koa Andriamanitra ohatr'izay Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra manaraka ny norme izy manaja ny fononao manaja ny ao anatinao izy amin'izay inonao azy ka tianao isehony eo amin'ny fiainanao zay le faritra ny finompansorana nanan'ny olona teraka avy amin'ny fahatakarany manokana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny ny ao anatin'io a ny révélation ny hamaritra n'le zany hoe ny hamaritra n'le vokatra ny révélation na ny fanambarana voarainao avy amin'Andriamanitra amin'iny Andriamanitra tonga dia maneho ny heriny izy manamarina anao mifanaraka amin'izay teny voarainao fa zao rehefa hitan'Andriamanitra fa mafy be le ady dia ianao tian'Andriamanitra fotsiny anina n'ity fahatakarany ity maneho amin'ny fomba tsotra ao anatinao fa neom-piankinana aminy azonareo izy eo le mahatsara ny toe-panaraka n'Andriamanitra ny toe-panaraka n'Andriamanitra dia manosika anao anana an'izay fitsaharana ao anaty fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra izay miatika ireo ady tsy takatry ny saina zay lalovanao eto ambonin'ny tany a setrenao eo amin'ny fiainana hita fa rehefa manomboka miseho zay vokatra zay fanoerana tsy takatry ny sainao zay tsony tsy eo amin'ny limitinao tsony dia manomboka mijoro Andriamanitra manotrina anao amin'izay eny hoe misy fotoan'Andriamanitra mampiasa olona amin'ny ositra manaiky hiasa ny fomba naturel izy fa hita fa rehefa tsy vitanao le izy dia mietsika izy manatanteraka ny sitrapony mihoatra noho ny fatra ny fanosoranao a manova situation iny olona tsy mety miva iny zavatra tsy takatry ny sainao iny ozy Andriamanitra hoe andingana amin'izay a tsy hoe anamarina ny finoanao fa zay le naturel ao anatin'ny surnaturel zay le fomba fiady naturel ao anatin'ny tontolo surnaturel Andriamanitra mirespecte manaja ny finoan'ny olona manamarina n'izay zavatra natenanao anazy sy joroanao itokinao aminy normal zany fa misy zavatra tsy vita an'izay fa arakaraky ny joroanao mampiasa finoany ianao miteny ianao Andriamanitra miovy io trango io le zavatra tsy mety miova mihitsy toy izy Andriamanitra miakatra kokoa ny degré mijery amin'izay izy mifatra mifatokinao azo ny ampiasaina ny fitoeranao sy ny fiankinanao aminy tsy any amin'le toe-patokina hoe hetsika Andriamanitra satria marina le teny ny ary takatry ny sainao le fa misy teny mamelona ao anaty iny dingan'Andriamanitra fa tonga dia miditra izy amin'ny Andriamanitra azy manotrina anao zany hoe ny ampinga ny raisinao tsy nahavita azy fa le ampinga raisin'Andriamanitra ny amazy tsy marety akao an'Andriamanitra ahoana ny fisehony zay ndaso anazava amintsika amin'izay io le hoe Andriamanitra mijoro mampiasa ny fahalemem-pananao mampiasa ny fahalemem-panao anatinao zany hoe Andriamanitra mitily ny toetrany aneo ny voninahiny zay no mahatonga ny baiboly milaza ianao a misy fatriky fandraisana le izy zay rehetra manatsofinao izy andray miteny zay lazay ny fanahy ny fiangonana Romana toko valady 7:20 raha zanaka mpandovan'Andriamanitra ny piray lova amin'ny Kristy koa
fa raha miaramiaritra amiko nareo izy dia miara-manamboninahitra amiko koa. Ny fatra ny voninahitra dia misy ifandraisany amin'ny dinga ny fiaretana miaraka amin'Andriamanitra. Ny fiaretana tsy zavatra mahafinaritra, fa ny fiaretana ianao ilay tokony hitabataba asainy mangina, ianao ilay tokony tena hoe hiteny mafy asainy mandoalika. Iny lalana iny le fatra ny fahalemem-panahy iny mameno aingana ny fatra ny atao hoe dinga ny fahatanterahany setra ny hery n'Andriamanitra, manetsika azy anotrina anao ampiasa ny heriny fa tsy ianao no mampiasa ny herin'Andriamanitra. Tsy ny finoanao manetsika ny herin'Andriamanitra fa Andriamanitra tompony no mampiasa ny heriny amin'ny fanomezanao ny disponibilité-n'ilay toetra takina ahafahan'Andriamanitra miasa. Nareo ny fatra ny fisandratana ohatra Andriamanitra dia miteny zay manetry tena anao sandratra hitanareo toetra ilay izy. Ny fisandratana tsy ao ambadiky ny halleloia finoana sy fanehoana hoe matoky an'Andriamanitra be ianao miatrika ny ady zay trenao, fa ny fisandratana dia tonga mora foana rehefa hitan'Andriamanitra ao anatinao ny toe-po feno fanetretena. Zay manetry tena no asandratra. Andao ny ariva mahita ny lanitra hititra tsehatra ampiasa arma na fitaovana tsy ao anatin'ny convention mahazatra anivaka izy androany mety isola eto mitetaka rivo ity tsy ampozinao eo amin'ny toerana misy anao io hikasika anao Andriamanitra. Possible zany. Amen. Halleluia. Misy karazam-panafahana zay tsy voatery ao anatin'ny kadrom-pononao fa eotra zay mahatonga baiboly miteny misy hery nataon'Andriamanitra ao anatsika, hery mahavita misambotra sy manatanteraka zavatra mihoatra noho izay azontsika angatahana sy heverina. Efesiana 4:9-20. Mahita fa izay takatry ny saina lovanao ny fiainam-piankonana io androany hijoro Andriamanitra. Tsy afaka sakana ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho tanteraka izay zavatra rehetra heverinao fa fahasarotana mitady atapidalaka lianao eo amin'ny fiainana. Tsy amin'ny fanahinao ihany, tsy eo amin'ny ainao ihany, fa eo amin'ny tenanao ihany koa. Mahita sy fa tsy vita ny fametra-tanana amin'ny endriky ny sabatra tsotra ampiasainao dia hidiran'ny lanitra tsehatra amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Hitanareo raha mametra-tanana amin'ny olona zao ianao mety mbola ohatrany hoe arma ohatrany hoe raha hita tsotra zany dia ohatrany hoe mampiasa kalachnikov na koa lance roquette. Ny tananao mety lance roquette na kalachnikov, fa mifanotronana tonga dia arma nucléaire. Levona daholo ny fahavalo tsisy mahajoro satria nahoana ngeza be le fanotronana rehefa hiditra tsehatra. Alleluia. Nahoana moa jereo tsara ny Josoa 10 manomboka amin'ny 15 niady ny Josoa tamin'ny Gibeonita, 15 ka hatramin'ny 120. Ary afaka hodingantsika amin'ny 120 ka hatramin'ny 12 ao bokin'ny Josoa. Jerentsika kely jerentsika ny fisehon'le izy sy ny fampiakaran'ny Josoa niady tao anaty fahatakarany. Halleloia. Josoa ny mahafinaritra. Taitra aloha zareo dia raiky tahotra indrindra izy satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andriana sady lehibe no iay izy ary nahery ny lehilahy rehetra tao. Mahery ny lehilahy rehetra tao. 120 ka hatramin'ny 12. Zavatra mitranga dia zao. Ary no nandositra teo anoloan'i Israely teo ampidinany Beteorona izy, Jehovah dia nandatsaka vandra vavety taminy avy tany an-danitra. Hitanareo amin'izay io le tsara 120. Jehovah dia nandatsaka vandra vavety taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra amin'ny matiny avandra no nivonoa zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Josoa teny tamin'i Jehovah tamin'ny andro nanolorany Jehovah ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely ka nanao hoe ry masoandro mijanona eo ambony Gibeona ary ianao kosa ry volana any andohasany Armona dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandrapamady ny olona ny fahavalina tsy efa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Jasara va izany. Dia nijanona teo fovoan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso letika tokony ho indray andro manintsitra. Jereo ny zavatra nitranga. Ndao tsika reto hibanjina an'Andriamanitra amin'izany endrika izany. Ndao tsika hijerin'Andriamanitra hoe zany izy zany. Fa misy fotoana rehefa manomboka faible ny toetrantsika dia manomboka tsy tena tafatoetra ny considération antsika, ny fomba nomezantsika lanja ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ahoana no mahatonga amin'ny teny an'ilay izy. Zao ny zavatra nitranga teto. Mafy niady tamin'ny Gibeonita, mitady tsy ho vita tsony niady tamin'ny Amorita. Nangovitra Josoa satria sady matanjaka ny mahery ny olona
dia ozy izy joso a tsy vitako ny ady fa noho ny teninao dia androso a ataovy amen. dia ozy izy Andriamanitra ny ady sy anareo fa anahy. dia ozy eo boky mpitsara toko 5:20 ny sabatra ao kely ihany ny vitany fa zao ampiko ianao avy aty an-danitra ny zavatra mampime avandra tonga saina mahafantatra ny tapon-doha tokony enjerany tsy marety Andriamanitra. andao hiditra lalina amin'izay tsika zao a rehefa Andriamanitra se manifeste dia zao averiko foana ao anaty fanotronana ny voary rehetra tonga dia tsy maintsy mifakahita mipahary azy. tsisy voary eto ambonin'ny tany ka tsy manaiky an'io Andriamanitra io. menao avy ianareo zay no mahasamy hafa n'le hoe tsika zatra mikajy zay lalana tiatsika hosokafan'Andriamanitra isehoany fandresentsika fa ao anatin'ny fanihom-piankinana many antsika fanotronana ny faiblesse ny josoa no ny joron'Andriamanitra hoe miankina tamin'Andriamanitra izy noho izany tsy mila josoa hihevitra sisaina hoe amin'ny fomba ahoana nisy olon'le fandresena fa Andriamanitra niraka ny anjeliny. Halleloia. misy torabato avy any an-danitra iny etapon-doha amin'ny fahavalo marety possible zany. Amen. tsy anjaranao mangataka na misaina hoe iza ny tokony hozoniko fa ianao mandeha amin'ny fahatsorana maneho an'ilay fiankinana fotsiny hoe manan'Andriamanitra mahery a ataoko mahitsy fotsiny lalaka eo anatrehan'i Jehovah hitoetra mifatikina fotsiny foko miaraka aminy tsy avelako izy vesatra zany fa andeha libra tsy misy tsiny mihitsy eo anatrehany. Amen. ampitomboako ny fatra ny fahatahorako azy aseoko ny fanoloran-tenako sy ny fahitsiny foko eo anatrehany. Halleloia. dia ozy josoa tsotra le izy rehefa manomboka miseho ny ohatr' zao izy josoa dia nomena fahatakarana izy avereny hoe révélation. tonga le révélation taitra josoa Andriamanitra ka efa niteny tamin'ny Mosesy hoe nivato teneno fandorano. dia ozy izy josoa Andriamanitra nitako Mosesy hiteny fa tsy nitady Mosesy hikapoka ntsony. Andriamanitra ane tsy le olona ampiasainy ny mampahory azy fa ny olona akato azy. iza ny akato sy hainy ny teniny tsy afaka azaky ianao mibaiko n'Andriamanitra anatanteraka izay zavatra asainy ataonao raha tsy misokatra ny ao anatinao ara-piombonana amin'Andriamanitra. zay ny mahatsara ny fanovan-toetra anaiky ny sitrapon'Andriamanitra mba anamaivana ny ao anatinao azaka zay baiko sy iraka tian'Andriamanitra mpanaovina anao tsisy blocage. ahoana misehoan'le izy osy izy josoa aloha tsy mipika ny masoandro ny volana koa aloha hijanona dia samy mijanona na ny volana na ny masoandro mandrapavita ny ady. dia ozy izy ny baiboly nafaty be lavitra ny evandra noho ny novonohy ny sabatry ny Israely. atsika veriko ave fa tsy misy avandra ny latsaka tamin'ny Israely na teny etapon-dohany na ny fanaratsaka sy ny fanety ara ny olona ao anaty ady fa zao nahalalan'izay toerana tokony anjerany le avandra eny etapon-dohany zay tokony ho aringany. ohatrany hoe lasa avandra manatsaina rehefa eo Andriamanitra. ny zavatra sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana aza miezaky ny ady aneo fa mahavita azy ianao amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra anao fa mampiasa toe-po ahafahan'Andriamanitra manotrina anao. fa rehefa manotrina anao Andriamanitra tsy mila ianao misaina ohatra n'iza ny taian'ny fahavalo ny alehibean'ny fahavalo ny avo ny fahavalo fa ny fahavalo ifakahita amin'izay voary tian'Andriamanitra ampiasaina anohatra azy. Halleloia. lasa mana maso na ny ranomasina azy rehefa eo Andriamanitra. rehefa manotrina anao Andriamanitra dia manatsaina hatramin'ny avandra mahalala ny tapon-doha tokony enjerany ary tsy misy na dia ray akory azy diso refy ka nakany amin'ny zanak'Israely fa samy nahalala ny lohan'ny Amorita tokoa izy rehetrarehetra le avandra tsirairay avy nandinganany ireny. ary mahafinaritra tsy natao ioatra ny vitan'ny avandra avy any an-danitra zany a ny sabatry josoa sy ny miaramilany. Halleloia. niezaka fitsosona taonao dia hodingan'ny fanotronan'Andria mandeha. rehefa hiditra tsetra Andriamanitra avy any an-danitra fanomezana avy any an-danitra ndre mandeha zay le hoe ary matsy ao anatina convention nampiasain'Andriamanitra tonga dia priatatatata
vita fahavaliny Israely satria nahoana nanampy azy Andriamanitra. Zay ny antony mahatonga antsika miditra amin'ny sekolim-panotronana. Ny sekolim-panotronana manetsika antsika hisitraka an'Andriamanitra miasa, ary rehefa Andriamanitra miasa tsisy olona hita intsony. Matona mbola lazainy hoe mpanompoky Andriamanitra lehibe, mbola ny onction anao zany mampiavaka anao. Fa rehefa manomboka tsy hita intsony ianao dia hiteny olona tsy possible intsony zao raha tsy Andriamanitra manomboka amin'seho ny fanotronana ianao. Satria ny fisehoan'Andriamanitra mampisongadina azy fa tsy mampisongadin'olona, tsy maharety akaon'Andriamanitra. Zay mahatonga an'ilay fijoroana ao anaty famerenana ambony lavitra noho ny fijoroana mba ho ampiasain'Andriamanitra. Ny tanjony tompo amin'ny andro farany anie. Tsy olona betsaka mitady an'Andriamanitra tereny filany, fa olona mangetaentan'Andriamanitra mba ho fenoana. Misy olona eto androany arivo ho fantatrao zany zavatra zaraiko zany. Fangadintsika fa rehefa Andriamanitra nanotrona ny Ezekela, amin'ny Ezekela toka 7:30. Halleloja! Nanotrona ny Ezekela Andriamanitra. Ezekela toka 7:30 nefa kio ny 7 hiatra amin'ny 7 dia naminany arak'izay efa nandidiny arak'izay nitenen'Andriamanitra, ary nefa naminany dia nizany nisy feo, ary indreo ny atsiketsika sady ny fanantona ny taolana samy nanantona ny taolana namany. Taolana lasa nafantatra ny namany, zany hoe tsy mifandipatra mihitsy ny taola moja ny Bernard sy Jean Charles. Halleluja! Fa zay any Jean naneny Rodolphe dia ny fanantona amin'izay tompony any. Zany hoe ny taola mojako tsy mifandiso tany amin'ny taola moja. Mba eritreretiny hoe nesy da tontolo andrira fa zay mifanisana zay lasa tany ianao ohatra. Mianao fenana ohatra. Fa zao rehefa eo Andriamanitra tonga saina ny taolana mahalala zay tokony hikambanana. Hoe tiany namako, tiany taola, asa nazinareo ilay izy. Rehefa eo Andriamanitra arindran'Andriamanitra ny zavatra rehetra, arindran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny avandra mahafantatra ny loha ilatsahany, ny taolana mahafantatra ny namany. Mahafinaritra ilay zany. Tsisy hoe ndana tadiavo ny taolan-drakoto fotrany tsy ampila ilay izy. Nandana jereo kely fa tsy ampy ny akikeliny. Hoay eo jerena ilay tanana ohatra hoe izy le kelikely reny dia izy le faran'izay goavana reny dia fandiso dia ohatran'izao zany dia lasa ohatra niny anankiray dia ohatran'iny alavany anankiray dia fandiso ny taolana. Fotoana zao tonga dia akambakabanao fotsiny fa dia zay leny any. Dia eritrereto hoe fanarindran'Andriamanitra ilay izy. Rehefa eo ny fanotronana tsy mila mibaiko akory hoe taolany any na makariva tonga dia kitotro mifanantona daholo, manan-tsaina tonga dia misy intelligence na taolamaina azy satria eo Andriamanitra. Dia nona tsika isaina ohatran'izany alehibean'izany Andriamanitra zany. Fa rehefa tena izy ny anotrona anao, fa ataontsika isaina misy fotoana ianao indraindray ohatran'ny rehefa tianao izy eo eo dia eo izy, fa rehefa tsy tianao izy eo fa anao ny ataonao ianao dia ohatran'ny tsy eo izy. Zany hoe problème ny considération anao amin'Andriamanitra mihitsy, ny tsy maro toerana mahatonga ny manifestation sy ny hetsika Andriamanitra tsy tena mahazo aina eo amin'ny fiainanao. Fatary ty fahamarinany ty, rehefa fotronony ianao dia misy zavatra tsy maintsy miova, ary na tianiza na tsy tianiza rehefa Andriamanitra manao hoe gauche dia gauche, rehefa Andriamanitra miteny hoe droite dia droite. Fa zay zavatra zay ilaina aloha ianao manaiky hoentin'Andriamanitra ny amin'ny gauche droite. Halleluja! Hatramin'ny taolamaina malala ny namany, taolamaina tonga saina. O amin'ny Salamo 7:100 ny 9 ka hatramin'ny 9 fantatsika tsara. Fa maninona ianao ranomasina mioroka, fa maninona nareo ry fantatsika tsara efa révélation menantsika io misy fotoana. Salamo 7:100 ny 9 ka hatramin'ny 9 fahavalo. Fony nivoaka avy tany Egypte ny ranomasina nahita ka nandositra, ary nioroka Jordana. Ny tendrombohitra dia nifaly avanja tahaka ny ondralahy, ary ny avoana tahaka ny zanak'ondry. Dia manontany ianao fa inona zato mahazo anao ranomasina mandositra ianao, ary ianao ry Jordana mioroka ianao, fa misy inona? Zany hoe samy tonga saina manontany daholo fa tsy hoe samy nanam-po fa tsy maintsy izay ny zavatra hitranga. Ary nareo ry tendrombohitra, na ny tendrombohitra na mifaly avanja tahaka ny ondralahy, ary nareo ry avoana tahaka ny zanak'ondry. Ny 7 sekreny miororo ny zavatra rehetra eo anatrehan'ny tompony tany. Halleluja! Dia eo anatrehan'ny Andriamanitra Jakoba zay mampody ny vato lampy ranomonina ary ny afivato oloha rano. Hitanareo tonga dia mahita présence.
rehefa eo ny présence ianao tsy mila mijery hoe mafy be zany ranomasina zany amin'ny fotoan'ny mpanontronana dia fotoana tsy andranetsany eny ambavanao fitany ny mafy ny olana fa fanomezam-boninahitra ny fahalehibe azy zan'Andriamanitra. Amen sady amen. Ny antony rehefa eo Andriamanitra, rehefa renao hoe eo Andriamanitra, tsy maintsy isokatra ny mason'ny ranomasina hita dia hoe meo lalana feny tompo prof vo tsy teo Andriamanitra ny katona ny rano. Ny camp tsisy Andriamanitra ny Egyptianina, ny camp misy Andriamanitra zanak'Israely. Rehefa niaraka tamin'Israely Andriamanitra nisokatra ny ranomasina meny satria teo Andriamanitra. Fa rehefa tavavoaka ny zanak'Israely tsy teo ntsony Andriamanitra dia zao niaka ny Egyptianina satria natonga ny tany ny ranomasina ny zara roa nahita n'Andriamanitra izy rehefa tsy hita ntsony Andriamanitra ndao hiverina amin'ny lolony. Ka ny fo fakahita amin'Andriamanitra ny fo faran'izay miadana indrindra. Zay mahatonga ny Baiboly miteny mifakazara amin'ny tsy to dia amen. Misy zavatra miaisotra ao anatinao dia misy zavatra mpitoeriny ao anatinao rehefa mifakahita amin'ny fanotronana ianao. Inona ilay izy? Fiadanana. Ka mahafinaritra be ny mieritreritra an'ilay izy ranomasina, avandra, taolana. Inona koa zany? Za teteny aminao zavatra rehetra zany. Possible manatsaina daholo ny zavatra rehetra rehefa eo ny fanotronana. Misy zavatra be dia be zany any ambadika any miara-miasa ry zareo any miasa ohatry ny avandra tonga dia miasa asoa fotsiny. Ohatry ny milatsaka ny avandra fa tsy ny zanak'Israely mihitsy ny tena matsika fa milatsaka ny avandra fa atao itsoaka. Avandra nampy azy io fa tsy avandra andringana azy. Halleluja. Tsisy antony tokony ampitebiteby azy. Ny antony dia tsotra ny amorita ny tanjony avandra fa tsy ny Israelita. Amen. Ny importantsika ry havana ao anatin'ity taom-panotronana ity misisitsika mba hifakahita amin'ny fanotronan'Andriamanitra, hitoetra amin'ny fanatren'Andriamanitra. Asa manao adaladala ohatry ny Arona. I Arona nateriny ny teny dia lasa izy mivoaka fa tsy teo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Le tena naterina indray no nitsimoka fa le tompon'ny tena ringana ihany sy niodina tany anefitra. Mihona avy ianareo. Ny antony dia tsotra. Tsy mivoaka miditra eo fanatren'Andriamanitra no ilaina fa mitoetra eo. Amen sady amen. Satria namana izay tokony holoa azy rehefa voatahiry tao anatin'ny firaketany endriky ny fiara amin'ny fanekena izay nitoerana fanatren'Andriamanitra dia voatahiry hatramin'ny taranaka faramandimby. Ny tena maina lasa nitsimoka any Arona nefa n'ilay izy zany hoe manatompo ilay izy. Hitanareo? Ny zavatra ho misy fanotronana tehirizina no ianao tompony. Ka ilay izy tsy any amin'ilay hoe objet ilay izy na personne. Fa mahatonga ilay izy voatahiry satria noho ny fanotronan'Andriamanitra. Fantatrareo? Vao nanomboka niankiny Jaune dia nangarika Petera. Fa mifaninana ireo sy lehilahy felonana. Inona ataony eo atratranao? To Jesosy, ahonao inona raha-pitoeriko izy mandra-piavaka. Pakeno azony Petera. Tsy ny masonao mitazana ny fitoerany fa raha tianao mahazo mitoetra koa ianao. Fa aza misaina ny hafa efa mitoetra dia tsy tianao hitoetra fa tianao anao rery ny tratran'ny tompo. Zay ilay fanatren'Andriamanitra ny tratran'i Jesosy rehefa iankinana dia misy préservation, misy fitehirizana, misy protection, misy fiarovana. Ohatran'ilay fiara amin'ny fanekena rehefa teo ny teny Arona nitsimoka. Rehefa tao no mana tsy nasiso mandrakizay ny dikan'izay raha mipetraka eo Jaune dia afaka koa tsy ho faty mandra-piveriny raha tiany. Zany hoe tehiteny Jesosy hoe le fiara amin'ny fanekenana tsy le nitahirizana n'le teny intsony efa tonga nofo izy zao azo ekinana tsara. Jesosy no anarany tsoareteakaman'Andriamanitra. Halleluja. Noho izany zay rehetra ao amin'ny tompo ka tafatoetra ao amin'ny tompo dia mananantoka ny fisian'izay fiainan'izay ary mifakahita amin'ilay Andriamanitra izay miaraka aminao ny zavatra rehetra. Noho izany ianao rehefa mandeha dia hotronon'Andriamanitra. Misy Andriamanitra foana miaraka aminao. Dia ino ilay zavatra mitranga rehefa eo foana Andriamanitra dia zao voatahiry ianao, tsisy fiadiana voaforana melezana anao zany ka ho ambinina ny fahasari-peron'Andriamanitra miaraka aminao satria ny toe-panaraka n'Andriamanitra ao anatinao. Dia andao ny hiditra lalindala kokoa rehefa avy eo. Tianareo ve hiditra lalindala kokoa rehefa avy eo? Tianareo ve hiditra lalindala kokoa rehefa avy eo? Ndao ary fa beko fanoharanareo rehefa avy eo ananareo fahatsapana amin'izay hoe ohatran'izy ny fidiran'Andriamanitra maneho solution surnaturel ao anatin'ny problème naturel. Dia hitantsika ny fisehon'izay rehefa avy eo.
eo antratranao Jesosy dia mafinaritra ka ny afa mampahory ka tsy mahasambatra raha ianao no aro afaka ny talotro rasoanao mifoko ry Jesosy tiao. Eny hoe ny olona tsy voatery azo hoe anaty fiadarana tsara ianao fandraindray safotifoty sy ny zavatra mitranga rehetra misy eto ambonin'ny tany dia lalana anivahan'Andriamanitra anao fotsiny. Ny fotoana mieritreritra hoe misy zavatra miseho korotana be ny tany anao any ao anatin'ny Andriamanitra aneo fotsiny izy mahasamihafa ny vary sy ny tsiparifary. Andriamanitra nandefa ny avy andro ary azo lazaina fa tena mipresizen'Andriamanitra tsara mihitsy hoe ho any amin'ny camp fahavalo izy fa tsy ho any amin'ny zanak'Israely. Izany hoe fantatry ny avandra tsara ny tobo amin'ny fahavalo manohatra anao io ny fototra rehetra izay iangany io hitan'Andriamanitra fa aza matahotra ory Israely aho tsy matorona rendrena mpiambina anao mitoetra foana izy mijery anao eny lavitra eny. Halleluja. Ny fahavalo faly ary dia nohatra ny Israely fa raha fatany melo hoe misy Andriamanitra ao amin'ny Israely andingana azy efa mipirinela izy tsy voatery ho fantatry ny iza n'iza hoe miaraka aminao Andriamanitra fianao ny tian'Andriamanitra halala fa omikanao foana izy. Zay tsy mahafantatra an'Andriamanitra tsy mifankahita aminy fa zay mahalala azy ihany no manaja azy satria eo izy tsy mahareteka. Dia eritrereto hoe lanitra niditra tsehatra mivantana tonga dia niditra tamin'ny raharahantany. Lanitra niditra mivantana amin'ny raharahantany. Le ady atao tany no mitranga fa ny lanitra niditra tsehatra ny intervenira nandatsaka avandra. Ary le avandra tsy hoe kory hoe avandra rivotra fa eo tampindova tonga saina hita mihitsy iny izy milatsaka eny iny. Halleluja. Raha mijery tsara toko fa 5:20 mikitana dia manambara momba ny anjely. Tsy miary tsy hoe miady rery ianao ao anatin'io ady treanao io fa misy Andriamanitra mijoro amin'ny banga ary hitanao fa tsy rery ianao androany arivo. Mikita ny lanitra miaraka aminao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ary na tiany devoly na tsy tiany devoly tsy maintsy mitranga sy tanteraka mifandresenao amin'ny anaran'i Jesosy. Manoatra no mimpandresy ianao. Amen. Atao Baiboly Andriamanitra dia hitantsika fa nietsika izy mikarakara olona anankiray ao anatina problème mety hoe amin'ny endrika natoraly le izy vahana amin'ny fomba surnaturel. Ohatrohatran'iza ohatra le izy jereo fa mosasy Sinoana tany amin'ny désert ny zanak'Israely tsy nisy sakafo teny an-dalana nona ry zareo tany anefitra fa ozy Andriamanitra sokatra ny lanitra dia nidina mana. Ary Baiboly dia milaza ao ampanao salamo fa sakafon'ny anjely izy vary ny anjely tany an-danitra no nomen'Andriamanitra ho an'ny olona mety maty. Ny anoanana problème naturel fa ny vahaolona surnaturel voky ny olona nomena mana. Ary le mana tsy hoe sakafo tsy azo tsakoana fa rehefa tonga ambava izy dia levina fa mivaingana ny dikan'izay reny tsirony. Hitanareo le olanao naturel hoentinao eto ilanao vahaolana surnaturel Jesosy Kristy no manome antoka fa vitany io. Mety mbola tsy hitany masonao le solution fa afaka terin'ny anjely zao le izy. Ho an'ny olona tsy mety dia miresaka hoe mampiresaka zany fa raha ianao nanatrika ny tamin'ny fotoana ny ainany zanak'Israely zany dia teny ianao hoe marina zany. Amen. Amen. Mahita n'Andriamanitra hamangy anao manokana andro any arivo. Misy olana naturel aretina fanaintainana olana naturel zany. Fa Andriamanitra afaka mikasika izy amin'ny fomba surnaturel satria ao amin'ny anaran'i Jesosy misy fahefana eken'ny rofo rehetra. Amen. Dia rehefa misaina ianao ny amin'i Jesosy fa tsy makafy fanaintainana dia mifankahita ianao amin'ny herim-panasitranana. Ao anatin'ny tokantranonao eo amin'ny asa mandraranao te-hampanantenanao andro any arivo fa vitan'Andriamanitra io. Ary mivavaka tsika androany
mba iseho ny fiainantsika tsiray avy ny voninahitra Andriamanitra. Misy olona afaka nino ve hoe afaka ny amangy azy Andriamanitra, afaka ny karakara azy Andriamanitra, afaka ny anatanteraka ny rehetra ny fiainany Andriamanitra. Mitiafa mafy be ho an'ny tompo ary. Nony antsika eritreritra Elia tao amin'ireny ranokerita, mosary le firenena, maina ny tany telo taona sy tapany, tsisy rano hosotroana. Fa izy Andriamanitra makanisy anao amin'ity ireny rano miafina kely anao amin'ny kerita ery, dia nakany Elia. Dia noy ny sakafonao any sy ny famatsinanao any tsy miankina amin'ny toe-karena amin'ilay firenena misy ianao, tsy ny ampelatana ny aba sy ny budgeny, aza misaina ny zavatra rehetra ren'ny olona, manara-baovao mahafantatra hoe mampanara-baovao mahafatrapo ianao, fa aza mandoto foa amin'izay kason'ny tany serena malotony ty tany ty ihany, mifatoy ianao amin'Andriamanitra fotsiny. Fozy izy Andriamanitra, ao anaty mosary misy fahavokarana ho anao, afaka ny aniraka agent Andriamanitra amin'ny fomba surnaturel. Maro mety an-tany tena hoe ahoana ny fisehoany zany Andriamanitra, tena possible ave zany amin'izao vanim-potoana zao, possible zany rehefa miompona amin'Andriamanitra ianao, mila miandrandra Andriamanitra ianao, mety efa ela ianao tao anatin'io ady io, mety tsy takatry ny sainao mihitsy solo ao fomba ahoana ny amoahana anazy, fa za te hampanantenanao afaka vahana amin'ny fomba surnaturel io. Ahoana fisehoan'ilay izy? Goaika ny ran'Andriamanitra melona azy, ary tsy ndray mandeha fa matetika mandra-pavita le fe-potoana ny tenen'Andriamanitra hoe ritra ny rano vao tsy tonga ny goaika. Vakio ny baiboly ny goaika nefany a fona raha miteny an'ity teny ity, fatikena nalika erian'ny lalarena hoaniny. Noho izany ny goaika tsy biby mahatoky mihitsy azo irana, fa mpinakaniny eny an-dalany reny. Azonareo ny tiako tenenina fa zao, rehefa misy olona mahatoky anankiray manaiky sy miaino izay zavatra tenenin'Andriamanitra aminy, hitan'Andriamanitra fanao ny olona io any amin'izay toerana misy anazy, le goaika tsy saina fa tonga dia mihinana tsy azo antoky ireny mihitsiny. Iny mihitsy ny ran'Andriamanitra hitondra an'ilay izy. Ary isan'andro mihinan-keny Elia, mihinana mofo sena ela hitanareo, zany no mahatonga antsika tsy miasa saina mandoto fo amin'ny zavatra be dehibe. Ny mahatonga ohatran'izao dia satria ianona ny tena manana, ianona olona foana ny menao tsiny, dadatoanay ny tsy nananina tsara, nenitoanay ny tena tsy dia nanana, misy lova fa tsy azo nay aty, azarara iny zany. Tsy miankina amin'io izy na goaika endriky ny olona tsy mahatoky fa kahihatra goaika. Fa mandana mba jereo fa eny an-dalana tsisy hena amin'ny échappé-ny goaika zany e, nafatim-boalavo na vatana alika hoaniny. Fa zao Elia any amin'ny sisy tosy tena any amin'ny iny le goaika mitondra ny anjarany ity satria voahiraka. Mba fantatrareo ve Andriamanitra mangofon'ny olona, noho izany tsy miankina amin'ny fahiran'ny olona le izy, tsy miankina amin'ny dadatoanareo sy nentoanareo tsy nentananao ny tokony ataony le izy, fa ianao tsy nandray andraikitra ny ombona tamin'Andriamanitra. Fa raha ohatra ny Elia ny toe-ponao, raha goaika ny ran'Andriamanitra tsisy kahihatra eto tany ka tsy atsiaro anao zany. Rehefa bedin'Andriamanitra ny amin'izay misy azy any iny, tsy maintsy mitondra ny anjaranao ampelantananao, dikan'izay tsy ilainanao maloto fo na amin'iza na amin'iza. Andana miasa saina ataovy izay akasitrahan'Andriamanitra anao, fa rehefa akasitrahan'Andriamanitra ny olona na ny fahavariny aza ampihavaniny aby. Bolona toko faina amby folo ny andininy fafito. Noho izany raha tokony asa saina ianao hoe avy amin'iza ny mahatonga ny saomby aza anao, mandana miasa saina sao dia mbola tsy akasitrahany ianao. Raha tokony amin'ilay fatra ny fakasana zay le miara-miasa mitoetra, le manifestation tian'Andriamanitra seo amin'ny endrika surnaturel eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay mino sy matoky azy sy manaraka azy, dia misy ifandraisany amin'ny toe-pon'ny olona io, manaiky volavolainy ten'Andriamanitra hifanaraka. Halleloja! Amin'izay zavatra tian'Andriamanitra ny aminy, anamoran'Andriamanitra ny fiasan-tsainy. Andriamanitra ny miasa saina fa tsy ianao. Zay le hoe aoka hoany fiahina ny momba anao, zanako, asan'ny tanako, aoka ho adidiko ihany. No entin'le goaika tany amin'ny Elia somatsara le izy. Any zao misy olona any misaina tombonao anazy, izy mieritreritra hoe tombonao anazy le izy, fa rehefa avela izy omeny ianao, mino ianao an'izany. Le izy tsy fantatra hoe aiza le izy fa any le izy, teny hoe any le izy hoe Andriamanitra maha izy ataony any hoe. Fa zao za hoe ataovreo za hikatsaka eo amin'ny fiainako, ny atonga olona akasitrahan'Andriamanitra fotsiny. Tsy mahare adika eo n'Andriamanitra.
hitanareo mahita famangina surnaturel ao anao andro any arivo rehefa Andriamanitra ny anotrona anao io na goaika aza manatika anao anao azonao refa Eli zany Samuel voalohany toko 20 iny Saul mpanjaka tsy tiany Davida mihitsiny fa Saul mpanjaka tsy tiany Davida amin'ny Samuel voalohany toko 20 naminany ny ampanjakany Davida naminany Saul fa ho mpanjaka Davida vakeo Samuel voalohany toko 20 ino ny tia baiboly tenenina ny tiany baiboly tenenina aza miasa saina any amin'izao iza no makala anao na iza ny tsy tianao mandeha amin'ny fahitsiana fotsiny manana fahadiova-po anatin'ilay izy aza vela izy toerana ho amin'ny fahalotom-po imezo dolo dia zavatra mandalo rehetrarehetra fantatrao na tsy fantatrao ho dio faninany raha azo atao miangavy sy ny lelam-panadianao ka tena mahodiana fanina ry avako malala amen sa tsy amen zay any dia any satria raha vao tafiditra anatin'le misarignitra ianao tafiditra anaty jeune dia raha tsy mifantoka amin'ny anao tsony fa rehefa ianao mifantoka amin'ny anao dia hozy izy Andriamanitra misy lalana misokatra misy zavatra ohatr'izao tsika rehetra hoe samy destin tsy mitovy e samy any amin'ny lalany doly noho izany ataoko izay apetiny anahy ahoana ny fomba ataoko mba azoko mifankasitan'Andriamanitra izotra tsara fotsiny hafa ozy izy Andriamanitra na zay mankahala anao aza nomenao profesia hoe andeha lavitra ianao tsy mare tiaka ho an'Andriamanitra ndralany sefany e matahotra ny akohaka aminy nakahala azy namaritra azy ho andevo fa tsy fantatra andrzareo fa tao ambadiky le varitra na tanteraka n'le anjara voatendry zany hoe raha tsy nisy fankahalana hitanareo am'izay le miara-miasa masoa raha tsy nisy fankahalana raha tsy nisy fanenjehana raha tsy nisy faniliana raha tsy nisy famarotana raha tsy nisy fanandevozana raha tsy niala teo amin'ny taniny izy raha tsy natosika ny zalary eo dia tsy tonga tany amin'ny anjara voatendriny raha tonga tany amin'ny anjara voatendriny izy mpanapaka izy tany mpanapaka firenena izy tany mpamatsy firenena anankiroa izy tany zany hoe le beraka ny Isaka zay noentiny avy any amin'ny Abrahama tonga tany Egypte halleloia noho izany mavesatra loatra le izy tsy hoe nahery ohatran'ny Isaka ray ny tany amin'ny firenena anankiray izy fa nanomboka niakatra double portion izy lasa mpamatsy any Kanana izy mbola nampiana firenena anankiray atao hoe Egypte ihany keo tsy mare halleloia noho izany misy lalam-pandro io zany resaka toe-po ambadiky raha jiaby io e ny eo ambadiky io zavatra rehetrarehetra io toe-po fa maninona ianao mbola hoe mbola tompo amboary ny foko maninona foana ary ny amboary nisy anandro tsy efa mety amin'izay ve io io toe-po tokony efa mety isaky misy zavatra mitanga dia ianao tsy maintsy maneno foana raha mbola maneno anao misy ratra ao andany hoe mikasika bayan'olona raha mbola maratra fa rehefa tsy maratra tsy misy doliro re raha eniny fa ataovy misy fieretona kely izy mato mbola re mbola maratra zany fa mila mandroso bebe koko aiza ho aiza ny toerana androsony Joseph raha naloto fota amin'ny raha lany izy zay ndray le toe-po nefa tsy tiako hoe mihitsy zay resaka zay nefa mbola mitranga ihany marina fa afaka miritsika hoe tsy moramora ny mankato mandresy ny sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manarady milanja ny azo fijalianao Kristy manompo anao Jesosy tsy voatery ampifaly an'ila izy tsy voatery ampifaly novoko mangay mazovana ny fanahy ny fanamasina any amin'ny toetra amboariny no tena re any le izy na mifanetrete aiza ho aiza karaha ny lalanao ny lalako sitrako no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy fievitro fa fievitrao natao aleny sitraponao
misy zavatra zay ohatra miraikidraikitra hatramin'izay fa miteny amiko Andriamanitra ho sokafany amin'izay izy manomboka androany. Misy zavatra ohatra miraikidraikitra hatramin'izay fa manomboka androany arivo ho sokafan'Andriamanitra amin'izay le izy. Zareo ne Jesosy izy sy ny mpianany tokony hiditra tao amin'ny toerana anankiray ry zareo, tanàna anankiray fa tsy tafiditra satria tsy nandohetra. Tsy nandohetra. Dia niakatrakatrafy be mihitsy Petera. Reo tokony andoha ty mitsikitsika ny manasoa ny tanàna e. Raison tena hoe raison zavatra azo eritreretana raisonnable ny zavatra tenenin'ny Petera. Tsy tokony andohetra ry zareo. Tokony ho ampininy fisikara ry zareo ampidirina ato programany knapsa mba handray fanampiana. Alleloia. Satria mandeha be ry Jesosy manao soa na iza na iza. Fa jereny Petera le ao anatin'le miakapofona. O Jesosy Petera aza tafotoana amin'izany zanako. Fotiki Petera. Ahoana? Inandray zao mitenen'io inandray. Satria bedy lavatsy hitanareo. Jesosy zany nibedin'ny olona akaiky azy. Natao hoe ny olona rehefa tena tianao tsy le mandokandokanao anaty adalany reny hoe alefa fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoizanao, tsy reny. Reny anataka anao fotsiny. Fa ny olona tena tianao le manitsy ny fiainam-panahinao, ny hevitra izay eonanao amin'Andriamanitra tsy marety akao. Halleloia. Matoy izay tena fria ny koba io zanaka tiako no anariko. Misy fitiavana anaty fananarana fa raisina fahakalala izy fa voazana. Ny fananarana nefa nafotoana ho antsy te iove fa manampitosika ny fiovan'ny olona ho any midingana tsaratsara kokoa, tsy marety akao an'Andriamanitra. Dia hoana misehoan'le izy hoy izy Jesosy zao izy akay ny tokony andoha Petera. Izy ihany ny amaly anazy. Zareo eny marina zany. Nekeny Jesosy hoe marina le izy. Fa zao mba tsy hanafotoana azy. Zany hoe le valim-bavaka migere ny hafa tsy ho tafotoana anika le fiaretana isehon'le voninahitra. Jereo tsara masony akaiky anao aiza amin'izay dingana izay ianao androany. Jereo masony ianao mirakla foana hoe fa ny toe-ponao tsy mety tonga any amin'ilay mirakla tadiavina mihitsy hoe vokatra ty ivelany matoa Jesosy ny tena mba tsy hanafotoana azy. Matoa toko 7:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 mandana hoetiny ny jono. Izy mpanarato fa tamin'nytindray mpanjono hoetiny jono alatsao fa zay trondro azonao voalohany sokafo ny vavany fa ho sekely. Fananin'Andriamanitra miteny zavatra tsy lojika. Tsisy trondro mihinana metaly zany. Tsisy trondro mihinana metaly zany, tsisy vy ho an'ny trondro zany, tsy mihinana varana ny trondro. Sady zany vola zany boribory fa tsy ohatran'ny fitana hoe kankana metsiketsika. Fa fananin' Jesosy mihitsy zavatra tsy ho zakany sain'ny Petera ny teneniny. Fa rehefa manaiky le toe-po mazaka révélation tsy marety akao an'Andriamanitra. Hitanareo ny mahatonga fon'ny olona tsy mazaka fahamarinana satria mavesatra izy amin'ny vesaran'ota izy. Fa vao libre Petera tonga dia nakato. Hoy izy Petera tany zany ahoana? Toy ny sokafana vavany amoaka sekely andeha sady mitondra ny tsy voatery ampifaly ahy ny nofoko mangahy ahy mba zovana ny fanahy. Fanokana tena fanamasina tena. Fanamasina tena zay le tena arena amiko ny tena fanetretena manaky sitrapon'Andriamanitra tsy akeny saina nefa atao fanetretena. Sokafana ny vavany ty le sekely dia misy sekely ny tadiavina tena sekely mihitsy no nomeny sekely. Fa tay zany sekely ny tsy hita hatramin'izay. Halleloia. Nodiny sitsioko Petera. Jesosy amin'io tsy tahitra ao an-trano. Vita, voaloha. Zao hoe
fatramin'ny pirimitsy any tokony amely tsy zavatra toriana fotsiny anie zany jereo masakeko tsy zavatra toriana fotsiny zany ny alalàna fa mamely ianao hoe a tsy mibedibedy tsy menimeny tsy manao andolom-po fa milamina tsary halleloia dia hozy jesosy ipito amin'ny fitopolo ipito par semaine tetera isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana isa minitra ny ataony ihany isa sekondra tompo milana fa milanao a tompo milanao a ny fony saiko ny fanaiko maniry mafianao tsisy toerana takaloko eo anilanao eo akaikinao ihany tompo no matsara mitoetra tsy ananaya enoy amin'izay olana naturel ny nenjen'ny fisika anao fa solution na vaolana surnaturel mitondrona moka sekely ka mpanao an'le raha jesosy sa tsy mpanao an'le raha e alleloia amarana an'le izy a mbola lavalava kely izy fa hofaranako sofitiniko faran'izay angana asandrany tana zay mbola afaka mba miaritra kely fa mafinaritra be le lesonandroany anao zavatra mantsy Andriamanitra maina ozy izy ny ten'Andriamanitra misy atoko fa enimpolo izay atoko fa enimpolo ao a vetivety fotsiny alleloia izay atoko fa enimpolo ny andimy fa inambiny folo inaka ny teny tompo ary inono amin'ny jentilisa ino sady inono amin'ny mpanjaka ka dia ho fantatrao fa za Jehovah ny mpamonjy anao ary ilay maherin'i Jakoba ny mpanavitra anao ahoana moa ny fomba inono amin'ny mpanjaka raha tsy zanany ianao tena sainany mihitsy a tsy afaka minona mpanjaka zay loha tsy zanaka tiako aloha fa za tena nieritreritra zany a satria nono ny ameny any zanany na tsy ameny anao mihitsy ny olona tsy fantany arinao ko nano fonjy Andriamanitra hoe Jehovah mandidy fa na ny mpanjaka raha tsy afaka pirina ny nono ny fampinono anao ny antony ho ataon'Andriamanitra zanany ianao alleluia zany natao anao ho atsangan'Andriamanitra ho zanaky ny mpanjaka ianao raha vao mety ny toe-ponao ny promotion reto tsy sarotra etyretony vao manomboka miakatra kely io tonga dia midingindrabo be mihitsiny hoe je suis vao miakatra kely a dia minoanareo fa tafely eo ambody fiakarana daholo ny akabeazany fa rehefa ianao mety amin'Andriamanitra ohatry Andriamanitra le fasy miakatra lay ascenseur tonga dia lasa ty zakanao le izy ny problème amin'Andriamanitra tsy ianao manambe fa ianao mahazaka an'le izy alleluia alleluia misy limitiny zao tontolo zao fampiakarin'Andriamanitra anao midingan'ny mpanjaka zay no mahatonga ny Joseph tany amin'ny andevony napakarinao amin'ny mpanjaka satria natao inono amin'ny jentilisa izy za mahita androany a fa hoe soron'Andriamanitra nao tsy ao anatin'ny akonana maralava ntsony fa ataonao amin'ny mpanjaka iaina ao anatina fahasalamana androany ariva tonga dia miova ny zavatra rehetra amen hoe soron'Andriamanitra anao hiala ao amin'le ankonana mantra fa mpidian'Andriamanitra ho isan'ny zanaky ny mpanjaka manaka-reny zany amen hoe soron'Andriamanitra ianao hialany amin'le toerana tsy fampahoriana zay arataranaka diabetika nareo e zozozo nareo mora miakatra tosidray e tsy manambady daholo rehefa tonga amin'ny anina maty va daholo zanozona rehetrarehetra zany miteny amiko Andriamanitra zao vitain'izao daholo zany halleloia aza matahotra no tapaka lalan-draha zany fa raha sendra misy tapaka ary amin'izao fotoana zao sodena ary raha sendra tsisy ny fanaovana sodira fironona vaovao mihitsy tsy mareteka ho an'Andriamanitra halleloia mifandraisan'ny source ianao amin'Andriamanitra satria mifototry ny fanambina ny soa rehetra dia Jesosy Kristy sa tsy zany jery tsika farany
dia ivavaka amin'izay jaona toko fahenina 5 ka hatramin'ny 7 hojerentsika manokana amin'io ny 5 sy ny 10 dia hofaranako nytoriteny ary noko fa ty farany ty ny tena naitra anao bebe kokoa aza. Halleloia. Mbola tsy reny sofinao ty nahitany masonao fa zava-baovao men'Andriamanitra anao. Misy zazalahy ty manana mofo vary ordiady ty le tsisy nona ny olona manano to Jesosy. Misy zazalahy ty ozy mpianatra manana vary ordiady ty misy azan-drano madinika roa fa ampinina moa zany amin'izao olona betsaka zao fa Jesosy sa vao mipetraka ny olona nisy ahatra be dia be teo ka dia mipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany. Ao tsika mipetraka fanontaniana aminareo dia farana ny fivoriana androany box androany mitoetra todro tsara tany aloha fa hidirina mitoetra tsika raikitra ny box androany tsy maintsy resy je suis fa tsy maintsy mandresy il est. Halleluja. Halleluja. Ahoana miseho an'ilay izy nisy mosary teo dia izy ny olona minona ozy izy ny apôstôly manomboka mitabataba zareo ao tsisy sakafo dia ahoana dia Jesosy taitra misy olona ve manan-javatra any tany hoe jereva dia avy any le bandy kely mofo 5 sy azan-drano roa nentina teo amin'i Jesosy. Dia izy ny 10 teo nantaitra hoe ny olona nisaina amin'le 5,000 lehilahy daholo fa ny zaza mambehivavy tsy tao anaty lisitry ny olona nisaina. Meno amin'izay ianao tsy considéré akory ny fisian'le tovolahy nanan'le mofo satria tsy nisokajiana ho isan'ny nisaina ihinana izy fa ny lehilahy ny 5,000 akoatra ny zaza mambehivavy. Menao tsara nareo. Ny solution matetika miaraka amin'i Jesosy tsy any amin'ny toerana anisana sy considérenanao hoe rôle anao fa ny ampelatana ny zaza madinika manana fofeny fahadiova-po tsy voatery ho hita na ho isaina ho isan'ny olona ihinana akory nefa hamoko ny maro. Toetra zany nany atsika ohatrany te ho hita zany mbola tsy lasa lavitra ianao raha io fa le fipoahana avokola tsomy 5,000 tsy ny atanan'le olona isaina. Ina le olona isaina te ho hita zay nganasaina zay nganana le lehibe le malala fomba n'izao tontolo zao fa le zazakely avy any vao nitady Jesosy mofo 5 sy azan-drano roa ty tompo mofo 5 sy azan-drano roa zay anazy tao fosy Jesosy no hita ty nataony voko ny olona tsomy 5,000 lehilahy fotsiny 5,000 zaza-mambavy zany hoe tsy nikontina ho isan'ny olona hoe ho considérena hoe olona nihinana akory nanana n'le mofo 5 sy azan-drano roa amikisana n'le olona nisaina. Indraindray ny asa fanimpona tena misongadina tsy leny amin'ny senina fa ny amin'ny kolisy misy zavatra mety voatery hitandareo le toe-po le izy tsy fantatro any fa tao anatin'ny école ny onction ahako hatramin'izay dia ny zavatra be dia be ny disoan'Andriamanitra amina karazany attitude tokony ho izy ao anatina toe-po ao anatin'ny fanompona mafy tamiko le izy satria zatra rôle foanako miotrika ianao ndraindray tena mijery tsingolohan'ny tompo amin'izay ny mofo 5 sy azan-drano roa malarivo tonga dia sotro teta mihitsy aloha sotro rano lolo akanasainy ty resaky ty fa inona marina tovolahy kely tsy nisaina ho isan'ny lehilahy fa zaza amam-behivavy sokajiana ho isan'ny zaza amam-behivavy lasa mitondra solution andreo olona lehibe zay nasongadina fa nisitraka n'le izy zao eno tsara misy zavatra ao anatinao mety kely fijerevanao ny tenanao ny raha nyfanotronana hoeto amin'i Jesosy fotsiny fa tsy zavatra tsy vokatra eo tsy mampaninona tsy misy nizaniza mahita aza ny ataonao fa tao vitan'Andriamanitra ny ao anatiny fonao aza miezaka mampahafantatra ny tenanao sy ny toerana misy ianao fa mpahafantaro fa lehibe Jesosy mendrika hoderaina izy tsara indrindra avy ao anatinao ome ao an'Andriamanitra ny fanomponao efa ao amin'ny fanetretena le izy tsy zavatra tenenina fotsiny reta zany ny tena mitsotra aminareo fa io atoetra ao anaty le izy toe-panahy ao anaty le izy
tsy haiko raha hiaraka amiko nareo sitraka n'le fanotronana andao hiaraka mahatoata be le izy zavatra surprise be deaibe ho manin'Andriamanitra ao ambadiky ny fanekenao ijoro ao anatin'izany zay le tiako lazaina hoe olana naturel no mitondra vahaolana surnaturel rehefa misy toepo azon'Andriamanitra ampiasaina eo ka mijoro amin'izany fakasitran'Andriamanitra zany dotsika itsangana sotra ny tompony fontsika manontona misotra tompony amin'ny fitiavanao androany hariva makasitraka ny amin'ny teninao sotra mifanairana anay isan'andro isan'andro ny amin'ny famarinany teny zay omenao anay anairanao mifonay mba ahafahanao manontrona anay tompony raha mbola misy singa tsy mety atao amiko Andriamanitra raisiko ny ranao sarobidy anadio sy anafaka amin'izany isoro hoe toetra tsy mampahazo aina ny fanotronanao fantatro ny sekoly ny finoana mametraka fa ny zavatra rehetra hainy mino atao zay ain'Andriamanitra atao saingy androany Jesosy maneho ny faiblesiko eto anatrehanao fa tsy mahay ninninina raha tafasaraka aminao ianao mihitsy ny ilaiko ianao manontolo ny fitsoronao eo amin'ny fiainako tsy mampaninina fa tsy te ho hita Andriamanitra fa tia kisongadina foana amin'ny fotoana rehetra ny voninahitra satria lehibe ianao makasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoto toerina vetivety no vanatrontsika eo an'Andriamanitra sy ny filazana aorian'izay dia hiverina hivavaka hiaraka amintsika rehetra alleluia alleluia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahafahantsika mbola mifankahita tokoa mbola mandray zany afatra tena mamy zany omen'Andriamanitra atsika ary tsy hoe mahafaly atsika fotsiny fa ny fahavolombelona rehetra teo zao dia profo manamarina fa rehetra ny ten'Andriamanitra ny fanatitra tonga any amintsika iny dia ataovy ao ny fahafolo-karena ny sakrifisy sy ny fanatitra zay atolotra ao an'Andriamanitra satria Jesosy le niteny hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra programantsika amin'ity herinandro avy ity dia tsisy miova fa tahaka ny fotoana zay mahazatra antsika ihany rapitso maraina tahaka ny fotoana mahazatra amin'ny fito ny fotoana antsika eto amin'ny fotoana ny communion raisantsika latabatra amin'i Jesosy rapitso maraina amin'ny fitory ny amin'ny herinandro dia tahaka ny fotoana efa mahazatra antsika ihany ny sekoly etsy amin'ny soprite ao amin'ny rihana faharoa no anasanantsika amin'ireo fotoan'ireo ny latsinainy ny talata ny alarby dia ireo fotoana rehetrareo dia anasanantsika latsinaintsika miaraka manatrika ny sekoly ny fanasitranana talata sekoly ho an'ny famahana olana ary ny alarbia sekoly ny tokantrano ny fitahina ny fanambinan'Andriamanitra zaraiky vahavolombelona anankiray fotsiny nareo fa zavatra goavana be no ataon'Andriamanitra ozy ao ambadiky ny teny zay zaraina amintsika eto amin'ity toerana ity ary ny zavatra mahagaga dia zao tsika eto mandray fa ny ambadika ihany koa misy olona mandray ohatra misy olona zao tao amin'ny alalan'ny Facebook nandray fahagagana fa misy olona ihany koa mihaino radio dia ao ambadiky ny fianoana radio dia mandray vahavolombelona mandray fahagagana toriteny ray mandeha nalefa tsy hoe tahakantsika hoe direct tahaka an'izao fa toriteny sekoly latsinainy lakamisy nalefa tany amin'ny radio tany Majunga dia teony eo tonga dia nisy olona sitrana zany ny profo hoe tena miasy Jesosy rehefa tena mifandray mifantoka amintsika amin'ny alalan'ny teniny ary tena sarobidy zany dia zany no ilazana amintsika hoe sarobidy ireo fotoan'ireo mbola misy fahavolombelona hafa fa lava loatra raha hoe ho tany isaiko daholo izy rehetra fa tahian'Andriamanitra tsika fandraisa amin'Andriamanitra amin'ny teny dia mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao injiro ny tananao dia dao vavaka ho an'ny fanatitsika misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta omemboninahitra ny anaranao misaotra ny amin'ny fahafahana mijoro eto anatrehanao mitondra ny fanatitra androany sombony avy tamin'izay rehetra nitahiana sy nanambinana anay izany no atolotray androany vokatry ny fonay rehetra fa mihoatra noho izany
ny fanoloran-tenanay ifandray iombony ary tena hiaraka aminao mandrak'izay misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe asehonao ana isanandro ary reo fanatitra tolotra eto anatrehanao a ho voninahitry ny anaranao reny ihany zany ka mba akasitrao fa vokatry ny fonay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tehaka mafitsika ao an' Jesosy. Alleluia. Ndao tsika hitsangana isotra amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tokony tompo ilay marina masina mendrika izy nivonyity fivorenty a izy miaraka amintsika eto androany hariva mino venao fa eto Jesosy atsangano entanan'izay mino hoe eto Jesosy dia ndao tsika hisaina kipio ny masonao eto Jesosy miaraka amintsika eto izy le tao Galilia roa arivo taona lasa zay taoriny fitsanganana izy dia niseho tamin'ny Paoly ary nanova olona anankiray izay tena mafy nanenjika ny kristianina ho tonga kristianina sy apôstôly faran'izay nafana fo mitondra ny anarany tany amin'ny jentilisa le mpanova tsy miovany miaraka aminao ary androany tiako ho fantatrao fa mila anao Jesosy ny tena tanjon'i Jesosy tsy fanasitranana ny tanjon'i Jesosy tsy fahagagana tanjon'i Jesosy tsy tonga dia maly problème anao ara-nofo be io fotsiny tonga dia ampifaly anao fa velona Jesosy mememenao androany fa velona Jesosy velona dia raha pisy misy olona anankiray avy tao tsy velona tampoka indray izy satria faritanao amin'ny zavatra hita maso ny fahalehibeazany reny any kipitsom-panovana kely fotsiny na mety ho goavana eo masonao azy fa tia misy mirakla anankiray milohan'ny mirakla rehetra takian'Andriamanitra androany teo ao-amponao izy mangetaeta ny fiovanao izy mangetaeta ny fanoloran-tenanao tsy misy tsiny eo anatrehana izy zao foana matetika ny nataon'i Jesosy anaka fa merimberenanao ny otanao sy ny fahazaran-dratsinao ny mavesatra fa raha ny inao no anaiky naisotra ny otamora mahazo rehetra anome lamosina ny fahotanao ka hitodika hiatrika ny azo fijaliana miteny hoe finjeo a Jesosy dia ho hitanao fa ilay mahatoky sady marina tsy mahafoy ianao izy androany atevo ny fonao amin'ny tananao mitenena miaraka amiko ao anatin'izao vavaka izao Jesosy manantona anao androany hariva tsy toy ny fataoko matetika fanokatra ny foko anao mamindrafo amiko mamelany fahotako mila anao a Jesosy mitoera ato anaty manjakay eo amin'ny fiainako ao kifaly ny amiko ianao soraty eo amboky ny fiainana indray ny anarako aoko tafatoetra amin'ny sitraponao misaotra Jesosy velona ianao velona koa misaotra tompo amen hofany amin'ny lanitra ny taninao kavanana dia misaora azy amin'ny fonao manontolony amin'ny famonjena makasitraka tompony amin'ny famonjena makasitraka ny amin'ny famondrapo makasitraka ny amin'ny etsim-panotronana izay ataonao eo amin'ny fiainako misaotra androany hariva fa tsy ny finokontsony no ampiasainao androany fa ianao mihitsy ny anotrina dia aoka halalaka ny atao anatin'ny foko tsy saina hoe inona ny zavatra mbola mety asakana zany tsy ho tanteraka fa rehefa eo amin'ny toerana anankiray ianao dia afaka hanivaka hanatanteraka ny mihoatra sy tanteraka eo amin'ny fiainan-tsiray avy apetrao amin'izay safaritra marary ianao amin'izay tontolo rehetra tsy voatery hoe ho azo ny sainao eritreretina fa ho sitra ny fametrahan-tanana fotsiny ny tananao ho mari-panehoana fanekena fiomborana amin'ny tenin'Andriamanitra raiso ny fanasitrananao ny andaran'i Jesosy tsy fantatra hoe inona le aretina androany fa tononoko fotsiny ny kasi-panotonan'Andriamanitra ahatratranao eo amin'izay toerana misy ianao mety tanana tsotra ozy ianao hoe ty tanana voavina indray kolokolo ty ve ty tanana tsy mendrika ty ve no ampiasain'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao tsy no io tanana io fa noho ny tenin'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hibaka ao anatinao ny fanasitranana manombo miteneny amin'ny vavanao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy afaka amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mivaly olana amin'ny anaran'i Jesosy ny atoko ara-panahy mandresy
tanteraka ny fijoroako an'Andriamanitra zanak'Andriamanitra mety ny zavatra rehetra vita amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra halleluja halleluja. Mino fa nietsika Andriamanitra nikasika ny fiainan'ny olona tsiray avy androany ofainy milanitra ny tanao dia misaora ny tompo ny fonao manontolo misaotra Jesosy makasitraka ny amin'ny fotoan'androany misaotra ny amikasika misaotra ny amin'ny famindrapo misaotra ny famelan-keloko misaotra ny fanasitranana tena mandren'Andriamanitra androany nanasitrana olona be dia be androany nandray kasika ty atao ny fomba tsy takatry ny saina ohatrany hoe nahitanareo ohatrany hoe misy zavatra ohatrany hoe vakibal zany zay ilainao dia nomen'Andriamanitra anao ndaontsika isotra n'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany sy ny famindrapony misy zavatra be dia be novain'Andriamanitra misy zavatra be dia be nikasian'Andriamanitra misy zavatra be dia be nataon'Andriamanitra tsy voatery ho takatry ny saintsika fa izy mahatoky eo amin'ny fanotronany misaotra tompo misaotra tompo ny amin'ny zavatra ataonao misaotra tompo ny amikasika misaotra tompo tena faly zay na amin'ny teninao fa mifamanginao andro any arivo ho anao rery ny voninahitra sy fankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta misaotra tompo amen. Atao votrao ny tanan'ny olona zay natsapa hoe nikasian'Andriamanitra atao votrao zay sitraniny mba atao votrao hitako zay sitraniny renao hoe naranao dia nataony teo ny eo hitanareo fa lehibe Andriamanitra dia hafa mafy be ho an'Andriamanitra amen. Velona Jesosy halleluja. Hitanareo any Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiatanana amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Aza dino fotoanantsika raha pitso fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo zava-miafy ny fiombonana amin'ny ray ao amin'ny zanaka samy hotain'Andriamanitra daholo veloma tompoko.